Mahakasika ny fampandrosoana ny tanàna Antananarivo anatin'izay indrindra kosa moa dia misy ny séminaire izay niarahany ny ben'ny tanàna sy ny PDS avy amin'ny tanàn-dehibe tetsy amin'ny hôtel de ville izay efa nanomboka ny alarobia teo moa izany ary ny farana omaly. Atao anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity moa no itondrana amintsika ny akon'izay séminaire izay. Niarany eky ireo ben'ny tanàna sy ny filohan'ny délégation manokana avy amin'ny tanàn-dehibe ny famorona andritra ny atelonana teto amin'ny hôtel de ville Analakely fa ilaina nisy ny fanovana goavana mba hahafahan'izy ireo mandroso sy manatanteraka araka ny tokony ho izy ny asana ampiandraiketana azy ireo. Nisy araka izany ny fehi-kevitra nivoaka tamin'ity fivoriana ity. Ny zavatra nafinaritra aloha tamin'ny fionana nandritry ny séminaire telo andro io dia ny firaisankina n'ireo ben'ny tanàna sy PDS mitatana an'ireo tanàn-dehibe eto Madagasikara. Ny résolution nivoaka tao dia ny voalohany dia hoe nohony ny fangatahana rehetra dia natsangana aloha zany comité ad hoc anankiray hikarakara an'ireo résolution marobe en détail zany fa betsaka le izy misy ny fangatahana zay tsy maintsy atao miaraka amin'ny fanjakana, misy ihany koa ny ferahan'ny commune samy commune. Ny faharoa dia nanangana ny ben'ny tanàna rehetra zany ny hoe réseau des communes urbaines de Madagascar. Izy io zany dia karazan'ny fikambanam-ben'ny commune rehetra renivohitra manodidina ny Madagasikara. Dia ny farany dia fananganana n'ilay hoe fonds monétaire des communes. Io dia zava-dehibe koa satria dia samy natsapany rehetra fa eo amin'ny fitantanana ny tanàna dia hita fa tsy ampy mihitsy ny eto manana dia tsy maintsy mitady loharanom-bola hafa ahafahana manasoa ny mponina ahafahana mampandroso ny tanàna satria dia samy matsapa fa izany ny tarigetra ny tsirairay natonanaika hitondra tanàna. Niarana nanao sy ny fifanarahana mikasika ny fampiarana ny fehi-kevitra tamin'ity fivoriana ity ireo ben'ny tanàna sy PDS ka 420 ireo nanao sy izany tamin'ireo 27 ben'ny tanàna sy PDS manerana ny nosy omaly.